Ya. Falmeraba sika ndray amin'ny anaran'i Jesosy a. Tafaona eto indray sika amin'izao fotoana zao a noho ny voninahitra Andriamanitra. Manona ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fiadanan'i Jesosy Kristy a. Ho anao indray ny tenako amin'izao fotoana zao a ary ho any ankonanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Voalohany dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako a mbola afako manompo azy indray androany any meny tombosoa afako manompo anao ihany koa hitondra ny teny mitondra ny hafatra indray eto androany a amangiany anao a ananganana ny fiainanao manokana. Ary akasitraka ihany koa ny raiko ato amin'ity fiangonana ity a dia dokotera Rina zany a mbola manome fatokisana indray a afako mivelatra amin'ny asa fanompona ato amin'ity fanjakan'Andriamanitra ato amin'ny esy izay nampiandraketin'Andriamanitra azy ity. Voninahitra dia Jesosy Kristy irery ihany ary makasitraka anao raha teo a izay nanaiky atsoin'Andriamanitra eto indray androany a anapitana sy anehoany voninahiny a itahiany anao a anambinany anao a amin'ity live ity. Tsy ho diso anjara indray anao androany. Tamin'ity volana ity moa dia nilaza foana satria ity volana ity dia nomena teny faminaniana isika dia ny volana fisaorana. Ary manambara foana hoe tsy hoe misaotra an'Andriamanitra anao androany manomboka tamin'ny janvier nanao fahatsarana taminao izy ka hatramin'ity desambra ity ka mieritreritra anao hoe tapitra hatreo zany ny fahagagana tsy aka ao anatin'ity volana ity na ao anatin'ny fisaorana dia mbola manao ny fahagagana foan'Andriamanitra ary tsy tapitra ny fahagagan'Andriamanitra ary mihintsy matoky eo ny Andriamanitra io ny tenako a fa amangy anao indray izy androany a ary ao anatin'ny soratsika ny an'Andriamanitra io a vao maika izy mampitombo ny fahagagana eo amin'ny fiainan'olona anankiray, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako raha lasana bavy. Ary tadidy tsara fa amin'ity desambra ity debedebe ny olona mbola miandro valim-bavaka. Mety ianao io zany, mety mbola misy valim-bavaka andrasanao anandritra n'ity taona ity. Ary misy valim-bavaka ho andrandrainao ho vataninao amin'io taona ho avy io. Ary manantena an'izany mihitsy izasy ianao. Ka izay mahatonga anao hoe Andriamanitra dia manana ny fotoana. Ary ity androany ity koa dia fotoana na manokana amangiany anao, fotoana manokana amonjeny anao, fotoana manokana anafany anao. Raha lasana bavy tsy ho lava sika fa tonga dia anomboka fa mialohany amakesika teny sy hivavantsika dia partageo ny live sika. Partageo ny live sika satria izara karazana fisaorana eto androany ary izara ihany koa karazana fanafana, fananganana, fandaminan'Andriamanitra amin'ny fiainanao sy fanadiovana amin'ny fiainanao. Tadidy tsara masy fa misy tantara izay ho tantaraiko aminao eto androany tantara ny olona izay efa fantasika hoe boka folo. Misy fanambarana maro amin'ny fiainasika izy io. Io boka folo io dia fantasika fa misy olona anankiray niverina nanome voninahitra an'Andriamanitra, fa nisivotsy nanome voninahitra an'Andriamanitra. Ary nozaraiko aminao eto dia ny fomba fisaorana an'Andriamanitra, fampianaran'Andriamanitra ho asika zanany. Ary misy koa karazana fabokana izay mety tsy fantasika miatraika amin'ny fiainasika dia ho zaraina eto zany androany ny antony nahatongavany zany eo aminao ary ahoana koa ny fomba anafana anao ihany koa, anafany olona izay tratran'izany raha tsy ianao moa izy dia mivavaka ho an'ny olona tratran'izany sika. Raha ianao moa no vangin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity teny ity dia ho anao mivantana ity teny ity androany. Misy fomba nahatongavany zany aretina fabokana zany araka ny Baiboly. Ary misy kosa fomba n'Andriamanitra anafahany an'izany olona zany. Tadidy tsara raha lasana bavy fa ny aretina bokana arety tena farany rasy indrindra. Raha tena dininao ny aretina atao amin'ity Baiboly ity dia tena misy aretina maromaro izy io fa ao anatin'ny rasy indrindra koa ny abokana. Ailikolona izy io. Tena ataon'olona ajorom-bala ery misy le olona tratrany abokana. Ary efa diso fanantenany efa mangataka ny sisa azy natao ary ny olona mijery koa efa miteny efa tsy sisy fanafana tsony io na fianakaviany io na zanany io dia efa izay ny ao anatiny. Nefa kosa tadidy tsara ho izy ny ten'Andriamanitra hoe ny tsainy olombelona atao dia ain'Andriamanitra atao zany raha lasana bavaka. Androany izaran'izany fisaorana sy fankalazana an'Andriamanitra zany rehefa nanaovan'Andriamanitra soa ary izara
ny antony natongavan'izany aretina zany amin'ny fiainan'olona anankiray sy ny fomba ihany koa anafahana azy. Hoy izy ny tenin'Andriamanitra ato alohantsika hihiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hozaraina. Ivavaka isika. Milaza misy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Salamo 103 andiny farokatra amin'ny fahatelo milaza hoe misaora an Jehova ry fanahiko ary aza misy adinoina ny fitahiana rehetra. Izay mamela ny helokao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Atreo lohany vakisika tadidy sara fa ny tiany Salamo lazainy eto tiany Davida lazainy eto dia isika mendrika isotra n'Andriamanitra. Hoy izy tenin'Andriamanitra milaza izay matetika koa moa zany tena ampiasaisika malagasy eto zay teny zay hoe ny fanahiny mahaolona. Satria ny tenin'Andriamanitra milaza hoe zany teny lazaiko zay nozy izy dia fiainana sy fanahy zany. Ny fanahiny mahaolona zany hoe ny tenanao ihany ny tiany Davida teneny hoe misaora n'Andriamanitra namela ny helokao ane izy nanasitrana anao ane izy nanao an'izao sy nanao an'izao be dia be taminao ane izy. Raha za manokana aloha dia tahaka ny Davida nanomboka tamin'ny nanompoako an'Andriamanitra nahafantarako ny fiainako moa zany dia nambinin'Andriamanitra foana tian'Andriamanitra firy moa ny adalana vitatsika raha lasana bavy, firy moa ny fahadisoana vitatsika, firy moa ny aretina zay raha lasana bavy fa saingy namela foan'Andriamanitra rehefa manatona anazy sika. Nanasitra n'Andriamanitra nanafaka Andriamanitra fitahiana maro be samihafa mendrika isorany io Andriamanitra sika io. Fa noho zany dia andao aloha sika isotra n'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ametsaka ampelantanan'Andriamanitra ity live androany ity toro tena androany ity amangy anao Andriamanitra androany ary aza miala misy ianao fa anao zava-mahagaga aminao Andriamanitra ary partageo foana ny live sika. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao mamay voninahitra anao ny amin'ny fahatsaranao misaotra indray Andriamanitra ny amin'ity fotoana ity ary mbola manasa anao hatrana tahaka ny fotoana rehetrarehetra zay efa natrehanao dia atreo indray ity fotoana ity. Osoro indray ny vavako, osoro ny tenako ary vangio ny zanako tsirairay sy ny olona atsoinao eto androany andefasanao ny hafatra ao indray anafanao anangananao indray. Ny teninao koa no milaza Andriamanitra hoe misy hevitra ny tsy ahitan'olona anahy eny tompo ny hevitra zay teneninao dia ny heloka sy ny fahotana eto amin'ny zoron'ny banga satria anao milaza koa hoe mitady olo zoron'ny banga ho anay tsirairay eto Andriamanitra ka ao kasitranao zany. Esoro tompo ny heloka, esoro ny fahotana zanakao, esoro zany tendrombohatra sy zany amazinana tsy ahitana ny tavanao zany Andriamanitra mba ahitanao indray zay androany, ahitan'ny falebiazanao zay androany ahitan'ny valimbavaka indray zay androany mino zay tompo fa efa eninao ary mamelanay sady anao amin'izao fotoana zao ary angatanay zany famelan-keloka zany anjaka aminay araka ny teninao hoe sambatra ny olona raha voavelan'ny elony ary zany fahasambarana zany tompony aro sao amin'ny zanako amin'izao fotoana zao ary tononoka zany fahasambarana zany Andriamanitra andravarava ireo karazana blokazy ataon'ny fahavala amin'ny zanako tsy atongavany tsy azahoan'ny anjara voatendry indray androany. Tononoko ny fahasambarana hitondra fiadanana tompo hitondra fifaliana anala ny alahelo rehetra sy ireo sakasakana fisalasalana rehetra andravarava tompony tebiteby rehetra ana amin'ny zanakao na anafafy ny fahavalo io na efa ao anatiny dia rava zany noho ny anaranao miaraka amin'izany hery zay tononoko dia nihery ny fananao masina amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Tsara ny Andriamanitra tsika araka ny efa nampilazaiko taloha teo volana fisaorany tia dia ny lohatenitsika androany dia fisaorana isotra n'Andriamanitra mihoatra anao androany raha lasana bavy ary mialohany izarantsika ny tenin'Andriamanitra ienoantsika ny tenin'Andriamanitra dia andao ary sika iakoaka sady ao tianatrehan'Andriamanitra ary mahatsapa sady ianao hoe efa nisitran'Andriamanitra efa navotan'Andriamanitra alao iakoaka itsaoka azy andao ary.
Burufuni fianaku fanalainao avlavitra loatrao tsy hoarinao ilay olona novonjenao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizalazay ny teninao hoe izay aho ilay olona nositraninao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizalazay ny teninao hoe izay aho nalainao avy lavitra loatra fanafidinao nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao ny diantokinao miainako borofony fiainako fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasainao ilay olona no tahianao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazany teninao hoe izay aho ilay olona nanaovanao mitsaokanao ilay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazany teninao hoe izay aho mitsokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandiso fanantenane Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay izay anao zay mitsokanao hoe Andriamanitra tsy misy fiovane tsy mandiso fanantenane Jesosy zay nolazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay izay anao zay lay olona no kasianao mitsokanao lay olona nanaovanao zay nolazanao fa tsy zay nolazany olona tsy amikero anazao sy zao hoe fizay lazany teninao hoe izay aho Alleluia. Izay olona nahatsapa fa navotan'Andriamanitra, izay olona nahatsapa fa nositran'Andriamanitra, izay olona nahatsapa fa nampidirin'Andriamanitra tamin'ny fanjakany dia mendrika mitsaoka an'io Andriamanitra io. Mendrika miakoaka an'Andriamanitra zany olona zany anome voninahitra azy. Ary ao anatin'izany sika mino fa efa niakoka teo anatreh'Andriamanitra nideran'Andriamanitra sika. Ary tia ampiandohany alohan'izay izarany teny aminao dia tiako anao angetaeta lalina, tiako anao ino ary
tiako misy ianao ifantoka bebe kokoa androany satria hafatra ho anao ty matona tsoiny Andriamanitra eto anao ary tsy ho disanjary ianao androany ndao lasy anabavy andao atrana ary sika amaky ny ten'Andriamanitra vakisika ny ten'Andriamanitra tamin'ny Lioka 17 manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 19 ny vakisika amin'ny anaran'i Jesosy araniditra tao amin'ny vohitra anankiray izy dia nisy boka folo ny fanena taminy izay nizanona teny lavitra eny ary izy ireo niantso mafy nanao hoe ry Jesosy tompo mamindrafo aminay ary raha hitany ireo dia hoy izy taminy mandehana misehoa amin'ny mpisorona ary rehefa lasa izy ireo dia nadio teny ampandehanana ary ny anankiray tamin'ireo raha nahita fa sitrana izy dia niverina ka nakalaza an'Andriamanitra tamin'ny feo mahery sady niakohoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nisaotra azy ary samartana iny lehilahy iny dia namaly Jesosy ka nanao hoe tsy efa nadio avokoa va izy folo fa aiza ny sivy moa tsy nisy hita iverina anome voninahitra an'Andriamanitra afa-tsy ity olona afa firenena ity ihany va ary hoy izy taminy mitsangana mandehana ny finoanao no efa nahavonjy anao. Alleluia. Eto zany aloko izara hoe ina ny antony misy karazana antony natongavany io abokana io sy ny fomba anafana azy. Mialohan'izany dia tiako manambara aminao fa misy fampianarana tian'Andriamanitra tiany Jesosy ho apita amintsika zanany eto ho an'ny kristianina nanaovany fahagagana. Zany raha mba nanaovan'Andriamanitra fahagagana ny olona anankiray dia mendrika izy iverina isotra an'Andriamanitra, iakohaka amin'Andriamanitra. Tadidy tsara raha lasana baba fa misy amin'izao fotoana zao na amin'ny fiangonana ary mitady fanasitranana ny antony andehanana ana fiangonana, mitady vaola ny antony andehanana ana fiangonana. Rehefa azo ny fanasitranana, rehefa azo ny vaolana, iny izy tsy hita tsony. Izay ihany ny tadiavina. Dia mitovy amin'ny olona sivy lahy tamin'ity olona boka ty io. Fa ny tian'Andriamanitra mba hanao an'ity olona anankiray ity, mba miverina rehefa hanaovan'Andriamanitra fahasoavana. Manompo azy satria misy sekret tian'Andriamanitra ho atao, tiano ambininy, tiano Tahiana foana ianao isanandro raha lasana baba. Zay mahatonga ten'Andriamanitra hoe manompo amin'izay ary manompo an Jehovah Andriamanitra dia Tahiana ny aninao sy ny ranonao ary esorina aminao ny aretiny. Raha lasana baba tian'Andriamanitra isika rehefa omeny fahasoavana, omeny fahagagana, anompo azy. Aninona moa zany? Itahiana atsika ihany anele izy, anambinana atsika isanandro anele izy, satria n'Andriamanitra atsika omalany mandrakizay tsy miova. Na inona atao sika ety, na inona zava-misy ety, na inona fahatsarana, na inona fahotana, na inona helika ataonao ety, tsy mampiova ny Andriamanitra atsika io. Fa itsika ny tiano Tahiana, tiano wakalazaina amin'ny alalatsika ny anarany, ny fahalebiazany, ny fahasoavany. Keto dia manentana anao, misora an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra amin'ny fahatsarana nataona aminao io, amin'ny fanambinana nataona aminao io, amin'ny fanasitrana nataona aminao io. Eny ankehitriny ary mety misy karazana mbola fanahitaina anana amin'ny fiainanao, mety fahoriana anana amin'ny fiainanao, mety misy olana maro samihafa, mety misy karazana aretina anana amin'ny fiainanao. Fa izahay dia nomen'Andriamanitra teny amin'ity volana ity faminaniana tamin'ny alalan'ny mpanompo ary enonay fanambinana anay zany. Sotominay amin'izany ianao hiditra amin'izany fanambinana zany. Midiry anao amin'ny fisaorana an'Andriamanitra, midiry anao amin'ny fankalazana an'Andriamanitra, fiakofana an'Andriamanitra amin'io fiainanao ankehitriny io, sy na amin'ny lasa sy na amin'ny hoavinao. Misaora sotro zao fotsiny ianao raha lasana bavy an'Andriamanitra, fanao zava-mahagaga Andriamanitra. Jereo tsara ny sekret azo eto. Rehefa nisaotra an'Andriamanitra ty olona anankiray boka ty dia ny teny misy Andriamanitra eto amin'ny farany hoe mitsangana mandehana. Rehefa Andriamanitra ny mampitsangana dia tsy mitovy amin'ny fampitsanganan'olombelona izy. Fa rehefa ny teny tompo hoe mitsangana dia mitsangana miaraka amin'izany fiainanao manontolo raha lasana bavy. Mina fa anangana anao Andriamanitra n'ity laivandroany ty manomboka androany dia anangana anao mihoatra nanomboka tamin'ny janvier indray Andriamanitra.
raha mino an'izany ianao dia seho aminao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tadidy tsara ozy izy za teo fa io aretina bokana io dia aretina ratsy izy io. Teny lavidavitra teny ozy izy folà dia niteny tamin'i Jesosy satria tsy afaka manatina olona izy satria tratrany io aretina io. Dia niteny izy mamindrafo aminay fantatr'Andriamanitra loatra izany zavatra izany. Dia nalefana izy teny andalana teny dia efa sitrany izy ireo. Nalefany mba iseho anampisorona izy satria nisy fomba tamin'izany fotoana zany. Nefa kosa efa fatan Jesosy ane satria tsy afaka iaona ampisorona izy raha tsy sitrana mialoha satria maloto izy, boky izy tsy afaka miaona aminazy. Dia nisitrany ny tena andala indraindray izy masy tsy takatritsika zany zavatra zany. Dia tahaka an'izany koa zasy ianao indraindray ne misy aretina bokana amin'ny fiainanao misy karazana henatra tsy te iseho amin'olona misy karazana fahoriana maro tsy afaka iseho amin'olona. Ary matetika Andriamanitra mialohanao iseho amin'olona dia efa atsangana ianao, efa diovina ianao, efa afahana ianao. Ary tononoko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy mialohany ty vavaka ty, mialohany ianao hoe misy karazana tokony isehoanao any amin'olona, misy karazana tokony andehananao any amin'ny fety maro samihafa fa mbola tratra ny fahoriana sy falotony ianao. Dia tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho afahan'Andriamanitra mialohan'ny zanany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Raha lasanabavy enoy amin'izay ara amin'ny natongavana izany aretina fabokana zany. Mety misy karazana hoe aretina fabokana any amin'ny fiainatsika. Mety ny fatatsika hoe ny abokana fotsy amin'ny oditr'olona reny ny fatatsika boka reny. Hoe tapaka ny tanany, miala ny ratsan-tanany sy ny ratsan-tongotrany, boka tokoa ireny. Fa ara-panany fiainana raha lasanabavy. Misy karazana aretina tsy mampandeha ny fiainatsika io. Misy karazana aretina tsy mety sitrana mihitsy. Misy karazana aretina na tontolo ara-panahy nefa anao mba te handeha mafy ao amin'io ara-panahy io fa tsy tafavoaka mihitsy. Misy karazana abokana raha lasanabavy tsy fantasika. Ka mino fa mety anao mihitsy no vangin'Andriamanitra androany ary raha vonina ianao dia arao fotsiny prinsipa an'Andriamanitra anio. Tadidy tsara tsy hamaky ten'Andriamanitra fa vakio ny eo amin'ny nomeri 12 nisy fomba nidirana abokana tamin'ny Miriama anabavin'ny Mosesy. Inona nidirany io abokana ito aminazy? No ny fanaovana tsinitsiny. Inona moa zany? Tsy fanaovana tsinitsiny na ny metsiny anampanopin'Andriamanitra izy. Mila mitandrina isika raha lasanabavy. Ny manome tsiny mpanompon'Andriamanitra ana amin'ny Facebook, ana amin'ny hitanao maso any mety misy karazana fomba ataon'Andriamanitra amina mpanompon'Andriamanitra maro dia manome tsiny ny mpanompon'Andriamanitra io anao. Tadidy tsara ozy izy ny ten'Andriamanitra vatany nanome tsiny ny Mosesy i Miriama dia tezitra Andriamanitra tonga dia nandatsaka abokana tamin'ny Miriama raha lasanabavy. Raha izany ny manome tsiny anampanompon'Andriamanitra mifosafosa manaratsy mpanompon'Andriamanitra raha lasanabavy dia mahatonga aretina abokana eo amin'ny fiainanao. Raha izay faharoa manaraka an'izany any amin'ny tantara mpanjaka any izay efa fantasika hoe izay mpaminany hoe Elisa zany. Elisa tamin'izany fotoana zany Elisa dia nisy lehilahy anankiray avy tany amin'ny miaramila manamboninahitra avy tany Siriana izay efa fantasika le izy. Dia rehefa tonga teo lehilahy io nisitraniny Elisa dia tsy nandray ninina misy Elisa tamin'izany satria nitondra fanomezana io lehilahy io satria misy fotoana koa tsy mandray fanomezana ny mpanompon'Andriamanitra anehoana voninahitr'Andriamanitra amin'izay fomba n'Andriamanitra. Dia kanjo ireto mpanompony Elisa reto nanaraka ny lehilahy io, nandainga nilaza fa Elisa no naniraka azy tandremo raha lasanabavy. Rehefa azo n'izay zavatra izay hita ny fanany Elisa satria fanany Jehova ny amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Jehova mihitsy no ao anatiny solotenan'Andriamanitra izy ireo. Ary rehefa nantaniany Elisa izy moa efa fantasika ny tantara dia nandainga izy. Dia hoy izy Elisa hoe iny abokana tamin'iny amana iny
dia afindrako aminao sy ny taranakao ary nanomboka teo izy dia boka teo ny fiainan'io mpanompony Elisa io. Roza iralahy sy anabavy, tandremo ny mandainga amin'ny alalan'ny anaran'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny azahoana anazy zany ianao amin'ny olainga mitondra anarana mpanompon'Andriamanitra io ary misy karazana koa zany azahoana abokana le teny avositsy ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny olona anankiray dia ny teny mitondra loza zany ozina dia tena tanteran'Andriamanitra io. Tadisy fa nandainga tamina mpanompon'Andriamanitra ity lehilahy ty, izany nahatonga ny Elisa ny teny sy hoe iteny anjany daholo ny mpanompon'Andriamanitra fa manambara antony maromaro mahatonga n'io afabokana io amin'ny fiainan'olona anankiray. Raha sy anabavy, raha nisy tao amin'ny fiainanao zany raha nisy tamin'ny nataonao zany tamin'ny fihetsika nataonao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, tena manasanao ifona eo anatrehan'Andriamanitra. Ireto lehilahy nandeha niantso vonjy tamin'i Jesosy reto tsy fantatsika ny antony, efa natoka-monina izy ireo raha sy anabavy, fa nangataka famindrapo izy. Jesosy tompo mamindrafo aminay. Donc nisy zavatra tany nangataka famindrapo izy amin'ny fanasitranany ary nisy antony manokana nahatonga n'io abokana io. Izay tsy nifaritiny Baiboly teto aloha io. Tahaka an'izany koa ity lehilahy miaramila avy tany Siriana ty, izay noteneniny ilay mpanompony kely Israely hoe mandehana any amin'ny Israely misy mpaminany any dia mety ho sitrana ny mpanompoko ny tompoko dia nandeha tany izy. Io lehilahy koa tsy fantatsika ny antony nahatongavany io aretina ito aminazy. Indraindray ny aretina tsy fantatsika. Itsika ne matetika resaka ete, itsika ne tany itsika raha lasa nabavy. Indraindray raha mamboly vary ianao dia misy karazana ahitra maniriniry fahatany zany maniriniry ho azy zany amin'ny tanimbarinao, tsy fantatra hoe aiza ny aviany. Zany angamba ny tenen'i Jesosy hoe tsy parifary. Zany hoe misy mamboly koa zany zay moa tenen'ny ten'Andriamanitra, misy mamboly izy parifary io dia ny fahavalo, ny devoly. Raha lasa nabavy, misy karazana zany anankitelo anakefatra teo izy teo atongavan'io aretina abokana aminao io. Mety misy aretina tsy afaka aminao, tsy mampandeha ny fiainanao, mety ho tratra an'izany abokana zany noho n'inona? Noho ny fanaovanao fanomezanao tsy na mpanompon'Andriamanitra, noho ny fanaratsiratsianao mpanompon'Andriamanitra, noho ny lainga ataonao mpanompon'Andriamanitra. Mety misy koa asany fahavalo namboly an'izany teo amin'ny fiainanao. Misy karazana maromaro nefa fanafana omeko anao. Tao amin'ny Mosesy teo dia nifona Arona sy Miriam vo afaka izy raha lasa nabavy. Nifona tamin'ny Mosesy izy. Zany hoe raha tsy afaka eto anao androany dia Araho ny prinsipa n'Andriamanitra izay omenanao. Mandehana anao anampanompon'Andriamanitra nanaovanao fihetsika, mety nanome tsy ny mpanompon'Andriamanitra anao amin'ny fiangonanao na amin'ny fiangonana hafa raha lasa nabavy. Fa izany nanafan'Andriamanitra any Miriam nifona tamin'ny Mosesy izy. Dia nafan'Andriamanitra ka ny karazana anankiray hoetiny eto aminao androany izay hoetiko amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra anafananao androany dia ny fanaza nataon'Andriamanitra tao amin'ny Elisa. Elisa na dia tonga tany raha ilay miaramila kapiteny mpiady izy io izay nanafaka ny Israely any dia nanafaka Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Elisa. Hoy izy Elisa hoe mandehana amin'ny rano Jordana misy tsy haipito any ianao. Zereo koa nefa ity anankiray ity ny teny navoakan'ny Elisa indray tamin'ny mpanompony, ny teny izy hoe afindrakana aminao io abokana io dia tonga tany tokoa ilay abokana aroboka eo. Ina moa ny tiako holazaina aminao raha lasa nabavy? Tia anao Jesosy, te hanafaka anao Jesosy ary te hanafaka izy amin'ny alalan'ny fombany. Androany indray raha mino anao dia iseho aminao ny voninahitry'Andriamanitra. Zany hoe ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra zany dia accepten'Andriamanitra anafahana olona anankiray. Accepten'Andriamanitra anafahana olona anankiray izay mila tokony ho afahana. Hoy izy zato hoe mety misy fabokana amin'ny fiainan'olona anankiray, mety karazana aretina le izy
tsy afaka misy tsy mety miala misy nefa efa entina mbavaka foana nandritra zay mety hoe efa noentinao tamin'ny dokotera foana nandritra zay misy karazana toetsaina toetra eo amin'ny fiainanao tsy mety miala mitsy mety aretina bokana le izy mety misy karazana bloqué ny arabolanao bloqué ny amin'ny momba ny fiainanao manontolo amin'ny akonanao mety abokana le izy raha lasana bavy karaha roty ty fotoana ty satria ny antony roa keto dia ny ran'Andriamanitra ary izy ten'Andriamanitra hoe efa nomena maimaipona ianareo ary mizara koa maimaipona raha lasana bavy ny ten'Andriamanitra no milaza ao Matteo 18:18 izay tsara inonao io satria anao koa ampiasain'Andriamanitra mety milaza ny olombelona hoe raha Andriamanitra moa zany nitezitra tahaka nataony tamin'ny Miriama amin'ny fomba ahoana mono anafana amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny alalan'izao live zao eno tsara ny ten'Andriamanitra na nisy fahatezeran'Andriamanitra raha lasana bavy teo amin'ny fiainanao satria nikasika any mpanompon'Andriamanitra ianao nikasika ny olomboatendriny ianao fa nomena lalany ny mpianany tamin'izany fotoana zany dia André Petera tamin'izany fotoana zany ary rehefa mpianatra Andriamanitra dia afaka omeny tompo alalana hoe zay vahana hoe tia tany dia ho vahaka anandandra ny dikana hoe na nisy fahatezeran'Andriamanitra na nisy zavatra niseho afaka mamela Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony tadidy sara nefa fa ireo mpianatra reo efa maty ireo mpianatra 12 reo fa itompony milaza hoe naniraka n'izy reo mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe mpianatra izy reo taloha dia lasa nitory lasa mpampianatra moa zany izy dia nahatonga sika mpianatra kehitriny inoositra azy iny zany dia mbola mitoetra amintsika indray raha mino anao iseho aminao ny voninahitra Andriamanitra androany ivavaka ho anao androany ny fanafana anankiray zany dia tahaka nataony Elisy namositra teny ka amositra teny ho anao androany ka raha sendra tsy afaka ianao androany mandehana amin'ny prinsipa manaraky hoy izy hoe mandana amin'ny prinsipa manaraky atsoy Jesosy dia mangataha famindrapo esory ny enatra raha lasana bavy esory hoe nanao an'izao tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ka menatra ny hoana aminazy tsy ho afaka amin'izany ianao ny enatra ny amatotra anao raha lasana bavy tiako ifiainanao mandra-pahatongavanao anandamitra amokatra eto amin'ity tany ity tiany Jesosy ianao amokatra tiany Jesosy ianao hitsangany tahaka nataony ity olona anankiray ity tao amin'ny bokan'ny folahy hoe niverina izy nanompon'Andriamanitra dia niteny Jesosy mitsangana eto dia mamositra teny ho anao amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka ho anao amin'ny fiainanao eo ninina karazana abokana ka ositran'Andriamanitra androany afaka sitranina amin'ny alalako dia minoy ianao amin'ny anaran'i Jesosy miala io abokana io miala ny aretiny miala ireo karazana olana noentin'ireo endrika abokana reo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indrindra lay abokana na mileny fahavalo teo amin'ny fiainanao tahaka ny tsiparofary ongotako ireo amin'ny anaran'i Jesosy atsipoka any amin'ny tany ihany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fanaratsay mitondra nyzany teo amin'ny fiainanao roako zao dia zao ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy afaka ianao iao raisy ny fanafana mitenenanao any amin'ny toerana misy ianao hoe afaka raha aretina zao dia zao ihany sitrana miala amiko ny aretina hoe sitrana tsy marary tsony salama amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana ianao mifalia ianao miakofa koa ianao amin'Andriamanitra manao fisaorana eo anaty an'Andriamanitra ambarake tokoa ireo karazana enatra mamatipatitra anao tsy atongavanao fifinana na mpanompon'Andriamanitra dia ambarako raha vaky ao amin'ny fiainanao zany enatra zany raha vaky ny blocage mahatonga anao mamatitra anao tsy andehananao any amin'ny anaran'i Jesosy afaka koa ianao afaka mandeha amin'ny dadanao rainao amin'ny ara-pinoana ao amin'ny fiangonana ianao afaka mandehana amin'ny mpanompon'Andriamanitra na mandefa mesazy ianao mifona amin'ireo mpanompon'Andriamanitra nanaovanao tsinitsiny na ratsinao reo afaka ianao afaka manao an'izany ianao amin'ny anaran'i Jesosy aleluia misaora ary ianao n'Andriamanitra akalazao Andriamanitra ary izay zavatra rehetrarehetra natao tato amin'ity live ity ny Tahiana ianao misaora ianao an'Andriamanitra fanao zava-mahagaga mihoatra an'izany Andriamanitra hoy izy niteny Jesosy mitsangana fa ny finoanao ny mahavozy ianao ny famonjen'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainanao ny fitahian'Andriamanitra ny eo amin'ny fiainanao hitsangana ny amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy mihoatra ny teo aloha ary tonono keto
amin'ny anaran'i Jesosy. Ireo karazana tsy fitsanganana nanomboka tamin'ny janvier ka hatramin'ity desambra ty dia ambarako mizanona amin'ity desambra ty zany, tsy miaraka aminao tsona amin'ny 2023 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Karazana fabokana rehetra mizanona amin'ity desambra ty zany, levina amin'ity desambra ty zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy fahombiazana rehetra, ireo karazana sakasakana amin'ny lalam-pitahinao ambarako ny fandravanana zany amin'izao sekonda zao tsy miaraka aminao amin'ny janvier tsony amin'ny anaran'i Jesosy. Manarano principe an'Andriamanitra ianao, misaoranao an'Andriamanitra, ndao arsika isotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy mankalaza anao manome voninahitra anao ny amin'ny fitiavanao. Lehibe loatra ianao Andriamanitra, misaotra ny amin'ny fotoana, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampizarana teto Andriamanitra. Makasitraka anao Tompo satria fantako fa manangana fiainan'olona anao amin'izao fotoana zao. Amin'ity andro alina ty dia apetraka eo ampelantananao Tompo mba hitoby aminay ny anjelinao izy fiarovana mahagaga Andriamanitra, anioanao ny fahasoavanao indray mba mbola hifoza irapiso raha mbola sy tonga amin'ity alina ty ianao dia mbola hideranao akalaza isotra anao indray zay. Ho voninahitra ny anaranao Tompo nanaovana ny zambavaka zany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen, amen. Entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia toetra hatrany Jehova andro lava ianao. Amen. Misaoranao an'Andriamanitra, hitsangana mihoatra ny fiainanao androany ary miravoravo amin'i Jehova, ary zay iriny fonao izay mbola etaetainao andrasanao amin'izao miravoravo amin'ny alalan'ny fisaorana fotsiny ianao dia omen'Andriamanitra anao zay iriny fonao amin'ny anaran'i Jesosy. Mizorova volombelona mba ho hitanay mba iny ianao natsangan'Andriamanitra ana fiangonana misy ianao na tamin'ny fiangonana na aiza fanafan'Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tahiana Tompo daholo Tompoko.